mety ianao dia ara-baony eo akaikinao a dia raha rysoa izy androany fa hoe eto fanatrehan'Andriamanitra indray antsika androany alleluia dia anontanio izy hoe faly ve ianao androany hoe dia tsikitsiky mihitsy izy dia teneny hoe tena faly eto fanatrehan'Andriamanitra fa hahita azy indray androany satria izany tena fifaliana indrindra amen dia tonga eto tsika androany a andao ialana fombafomba andao ialana fahazarana fa andao izay hitarihan'ny fanahy masina antsika no tanterahana androany sady izany ve izy ny tian'i Jesosy tonga eto intananao misandratriny a andao tsika hivavaka dia ametraka amin'ny fotoana rehetra eo ampelantanan'Andriamanitra raha mety ianao dia mivavaha mafy mihitsy ianao androany. Vous aussi en ligne, nous vous invitons à prier avec nous pour remettre ce culte entre les mains de Dieu, parce que lui seul est le maître de toutes choses. Et à lui seul revient la gloire et l'honneur. Ataovy mafy ihany vavakao dia tena ampiseho mihitsy fa mangeta eto ianao tonga eto a. Tsy toy ny mahazatra, tsy toy ny hatramin'izay fa misy etaeta vaovao. Ataony fanahy masinao anatin'ny fonao indray. Izao mafy ny feonao androany ao anaty vavaka. O Jesosy a tonga eto izay hanome voninahitra anao. Tonga eto izay hanome izay tsara indrindra ho anao indray. Aoka ianao hankasitraka ny fonay tsirairay avy. Aoka ianao hankasitraka izao fotoana izao. Aoka ianao fanahy masinao ny hitarika anay amin'izay rehetra ataonay. Aoka ianao fanahy masinao miaraka aminay amin'izay rehetra ataonay satria mendrika loatra ianao. Izahay tompo dia tarihana fotsiny fa ianao tompo ny fotoana. Ianao nanasanay, ianao efa nanomana zavatra tsara ho an'ny tsirairay avy. Ianao efa nanoratra tantara vaovao ho an'ny tsirairay avy indray androany. Ianao nitondra anay niainga avy any an-trano ka tonga eto dia ianao efa nikarakara ny zavatra rehetrarehetra. Fa ny fonay misokatra fotsiny ny andrasanao androany. Ny momba anay misokatra fotsiny ny andrasanao androany. Ny etaetanay nijerenao androany. Ilay fonay manompo anao. Ilay fonay tena hoe mangetaetanao nijerenao androany. Jesosy atolotra anao ny momba anay rehetrarehetra. Atoloran'i Jesosy ny fonao, ny vatanao, ny feonao, ny herinao, izay rehetra momba anao dia teneny hoe Jesosy omeko anao izany androany. Teneny Jesosy anao izay mahafa-po anao androany Jesosy tena izay momba anay rehetrarehetra. Ny teninao milaza hoe miderany Jehovah. Ny teninao milaza hoe miankovy dia izany indreto zahay Jesosy androany manolotra ny tenanay anatanteraka izany teninao izany. Itianao amin'ny fona rehetra, amin'ny saina rehetra, amin'ny fanana rehetra ary amin'ny herina rehetra. Tsy misy tsitsitsinay mihitsy Jesosy fa atolotra eo anao dia ianao ny hankasitraka ny tsirairay avy. Ianao ny omba ny fiderana rehetra izay ataonay hisandratra ianao. Misandrata Jesosy fa mendrika anao izany. Misandrata Jesosy misandrata Jesosy. Alleluia, alleluia. Amen. Amen. Izany ve ny amen farany mafinao? Amen. Androany tena andro miavaka, tsy toy ny mahazatra. Satria nahoana? Hiravoravotsika, tena hivazontsika androany. Satria maninona? Vita somatsara ny mission natao tany amin'ny faritra maromaro. Nanomboka teto Antananarivo ka hatrany Andapa tamin'ny farany teo tamin'ny herinandro dia tena fahombiazana lehibe. Alleluia! Mba tsika te hatanana mafy lohan Jesosy ny amin'izany. Raha natsikaritra tsika hatramin'ny voalohany isaky ny faritra ohatran'ny sakatsakana foana fa tsy nahampapiriny devoly. Niezaka nitady fomba izy hampangina atsika, hampanjombona atsika fa Andriamanitra nampandresa atsika. Dia tsy rariny loatra ve raha hidera sy hiopitsika hankasitraka an'Andriamanitra ny amin'izany. Marina hoe mbola misy ny any fianaratsoa fa ny ten'Andriamanitra milaza hoe misaora foana ozy izy amin'ny fotoana rehetrarehetra. Dia ao anatin'ny Baiboly ny fisaorana dia fampatsahivana hoe nanao zavatra Andriamanitra. Satria ny olombelona mora manadina fa androantsika tena atsiaro hoe alleluia, tena tsara ianao Jesosy tena natoky ianao Jesosy feno fitiavana ianao. Eritrereto fa nafanaray raha voavonjy dia faly be ny ao an-danitra. Nefa fanafiry voavonjy tamin'izay mission izay. Tena tsy mendrika loatra ve tsika raha hifaly. Ndao hitsangana avy hatrany dia ndao ny antsika hamaky salamo hoe
Salamo fadimapolo amby zato a vakitsika manontolo mihitsiny dia raha mety dia ndao iara amaky tena tiako a hitsofoko anaty fotsika mihitsy alohany dia raha tsika androany hoe tokony hideritsika tokony hisaotritsika tokony hankasitraksika halleloia mideran'Andriamanitra eo amin'ny fitoerany masina midera azy eo amin'ny abakabaky ny heriny midera azy noho ny asany lehibe midera azy araky ny habeny voninahiny midera azy amin'ny fitsofana ny anjomara midera azy amin'ny valisy ny lokanga midera azy amin'ny aponga tapaka sy ny di midera azy amin'ny zava-maneno-tendrena sy ny sodina midera azy amin'ny kipantsina maneno midera azy amin'ny kipantsina tsara feo aoka izay rehetra manam-pofinaina samy ideran Jehovah mbola manam-pofinaina ve ianao androany ndao ideran Jehovah re ao anatin'io salamo io a ny toerana tokony ideranan'i Jehovah ny antony tokony ideranan'i Jehovah ny fomba tokony ideranan'i Jehovah ary izany tokony ideran'i Jehovah complet zany condition rehetra zany androany sady zany ve dia raha mbola manana fofinaina ianao dia mikamafy hoe misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao amin'ny fonao rehetra lazao. Vous aussi en ligne, on vous invite à être reconnaissant envers le Seigneur, à le célébrer et à dire merci pour toutes choses qu'il a fait. Dès là, si quand je misaotra tumpo. Alléluia. Misaotra tumpo. Misaotra tumpo ya. Misaotra tumpo. Averena na funo recha. Misaotra tumpo. Misaotra tumpo ya. Misaotra tumpo. Ola misma fuzame avane funo. Misaotra tumpo. Misaotra tumpo ya. Misaotra tumpo. Misaotra tumpo. Misaotra tumpo. Misaotra tumpo ya. Misaotra tumpo.
Samuela faharoa ao momba Davida ozy izy hoe nandia tamin'ny heriny rehetra Davida teo anatrehana-Andriamanitra. Ianao avy androany afaka mampiasa an'izany herinao zany hivazonanao anatrehana-Andriamanitra. Tsy haiko hoe tamin'le resaka baolina reny dia faly ianao dia miorakoraka ianao mandeha ny tanàna ianao satria faly nefa bareany nandresy fa androany fanjakan'Andriamanitra nandresy fanahy be da be. Tsika pray ombina amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy mendrika ve tsika raha idera mihoatra an'izany. Mbola misy mihoatra an'izany any aminao fa fantatra ny olona sasany arany any amin'ny hôpitaly any tsy fidinao anazy ny tsy afaka mihetsika. Fa ianao androany mbola nomeny tompo hery tanjaka fahasalamana omeo an' Jesosy zany androany. Dia androany tsika tena amin'i Jesosy hoe ny amin'ny zavatra rehetra nataonao, comment ne pas te louer Seigneur, comment ne pas te louer Seigneur, comment ne pas te louer Seigneur. Woo! Ny amin'ny mission vita ahoana ny tsy hideranan'Andriamanitra. Amen. Ny amin'ireo fo rehetrarehetra miova ahoana ny tsy hideranan'Andriamanitra. Ny amin'ireo fanahy voavotsy ahoana ny tsy hideranan'Andriamanitra. Ny amin'ny fiarovan'ny olona rehetra nanao mission ahoana ny tsy hideranan'Andriamanitra. Tamina eversika zavatra kely fa ny amin'ireo sakafo rehetra izay afaka nohaniny zareo, ny amin'ireo trano izay afaka nialofany zareo ahoana tsika ny tsy hideran'Andriamanitra satria avy aminazy daholo zany. Sady zany ve ny amin'ny fahasalamana, ny hery sy izay zavatra rehetra tsy voatanisa andao tsika hideran'Andriamanitra fotsiny androany. Woo! 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 Fonay Jesosy hitanao androany fa tena faly zahay ny amin'ny rehetra nataonao. Woo! Hey!
vois ta gloire. Seigneur Jésus, Merci. comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Quand je regarde autour de je moi, regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus, Comment comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Dis-moi tout, dis-moi tout. Aïe! Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, Quand je regarde autour de moi, je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? comment ne pas te louer, Seigneur? Seigneur Jésus, Comment ne pas te louer? 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 Seigneur Jésus, On va danser pour le Seigneur. Levez les mains, levez les mains. On va encore danser. Sautez pour le Seigneur. Tapi kalau cowok-cowok yang mau ada coba desas. Desas de rofunai mi terano. Hey! Yoyan. Bola la figa. Soa. Bon, bah, la tigam tout cool à la panane, tu vois, ouais. Jésus a gagné. Avec un fer, non, mais c'est Jésus a gagné. Jésus
Jésus a gagné et Satan a perdu. Avereno, Jésus a gagné. Deura kurati gamitsare. Jésus a gagné. Je vais crier Jésus a gagné. Je vais crier.
raha nameny herinao rehetra ianao dia Jesosy ankasitraka anao manokana androany. Amen. Asandra atao milahatra ny tananao dia saintsaino ireo rehetra nataony tamin'ity taon'ity ho an'ny fiangonana. Ndao tsika androany tsy ho tia tena fa iray saina mihitsiny ankasitraka an' Jesosy. Ndao tsika hanao vavaka fisaorana amin'izao fotoana izao ny amin'ireo mission rehetra vita tany Ambohimandroso, Ambatondrazaka, Antsohy, Morondava, Andapa. Asandrato mafy ny fisaoranao. Nous allons maintenant faire une prière d'un commun accord parce que Dieu agrée la prière d'un commun accord et surtout une prière de reconnaissance pour ce que Dieu a fait. Oh riavana, tsy voavidim-bola nefa nan'olona ray e. Tsy tamin'ny herintsika, tsy tamin'ny fisainana maha-olombelona, fa nisy Andriamanitra ny tantana. Tsy raro ny vera ankasitraka amin'ny feo mahery itsika androany. Oh alleluia. Jesosy oh, izay tsy mahay manova olona fa ianao no mikasika ny fony tsirairay avy. Izahay tsy mahay manasitrana fa ianao no nanasitrana izay narary rehetrarehetra. Izahay tsy mahay manafaka fa ianao no nanafaka ny tsirairay avy. Velim-pisaorana anao, ataonay ahoana ny angina Jesosy aho, malosoa rehetra izay nataonao satria nanisoanay ianao dia hampilolosanay fisaorana androany. Nasehonao fa tsy miova ianao fa Andriamanitra foana. Andriamanitra ilay tompon'izao rehetra izao. Anao ny tany sy izay rehetra ho aminy, anao ny lanitra, anao ny ranomasina. Izay tianao baboina ho anao dia babonao zany satria ianao tompon'ny fahefana rehetra. Misaotra Jesosy aho ny amin'ny fiarovanao ny dia rehetrarehetra nangataka izahay fotoana maro izay. Fa androany izay te hisaotra ny amin'ny valim-bavaka. Ny amin'ny valim-bavaka Jesosy aho ny tsirairay avy. Nasehonao fa matoky ianao, nasehonao fa mahery ianao, mbola asehonao fa mpanjaka foana ianao. Ary tsy misy mahaesitra n'izany voninahitrao zany. Feno voninahitrao ny tany rehetrarehetra, feno voninahitrao Madagasikara rehetrarehetra. Noho izany tena mankasitraka. Tsy ampy ny teny hoe misaotra Jesosy, tsy ampy ny teny hoe mankasitraka, fa ty anatin'ny fonay tena mipololotra fisaorana. Misaotra Jesosy ny amin'ny mpanomponao izay nanaiky ny antso. Tsy avy aminy koa zany fa ny teninao miteny hoe ianao manisy ny etaeta anatin'ny pony olona. Ianao manisy ny fahavononana sy ny fahatanterahana rehetrarehetra. Tsy misy merito ho anay Jesosy fa averina ho anao ny ady, averina ho anao ny dera. Dia te hilaza izay androany hoe voninahitra ho anao Jesosy, voninahitra ho anao ny amin'ny famindramponao. Ndao tsika ary hilaza hoe rehefa misaina ny fitahiany Jesosy aho. Rehefa misaina ny fitahiany sy izay rehetrarehetra nataony dia tsy hitanay izay ambara Jesosy ankoatra ny hoe alleluia ho anao. Dia te hiantso isaorako azy ny fitahiny. Isaorako azy ny fitahiny. Rehefa misaina ny famindrampo Jesosy satria famindrampo mbola mahavelon'aina ny tsirairay. Oh Jesosy avy aminao ny zavatra rehetra te hiantso. Fiaru
Isaura quase fiarovani. Isaura quase fam shampuni. Isaura quase ni fam. Isaura quase ni fitiavani. Alleluia. Isaura quase ni fitiavani. De intana nom sandrachin. Dondray tsika hitodika ny fianaratsoa amin'izao. Dia tanytenena ilay Andriamanitra izay natoko foana tamin'ireo toerana rehetra ireo mbola afaka manao mihoatra. Satria ianao amin'i Jesosy dia voninahitra makany amin'ny voninahitra. Asandrato mivavaka ao androany. Dia ho eto mibavaka mipony fianaratsoa. Ho eto mibavaka ny olona rehetra. Izay andray ny teny. Ho eto mibavaka ny fon'olona. Mba fanay masina ny melolànana hikasika azy ireo. Ho eto mibavaka izay hanao mission rehetrarehetra any. Izay apetraka mifanahy aminao androany dia izao mafy. Satria Andriamanitra mankasitraka ny vavaka fifonana. Si vous aussi en ligne, vous pouvez intercéder pour la ville de Fianarantsoa. Parce que la semaine prochaine, on va encore conquérir des âmes là-bas. Alors, Dieu prend plaisir aux prières d'intercession. Nous vous demandons d'intercéder avec nous aujourd'hui pour délivrer la ville de Fianarantsoa. Ezo mafy feonao. Ataovy tena hoe vavaka misy finoana ao anatinao. Satria efa hitantsika fa Andriamanitra namaly antsika foana tamin'ny vavaka rehetra izay nataontsika teo. Dia mbola hamaly anao izy raha manana finoana ianao anatinao. Raha tsy manao vavaka fombafomba ianao, raha tsy manao pli vava fotsiny ianao, dia hieno anao Andriamanitra. Ka mbola hiasa mihoatra izy. Jesosy afantatra efa sitraponao ny andehanana any Fianarantsoa. Ka izay dia mantanteraka niraka fotsiny fa ianao manao ny asa rehetra. Ianao fanay masonao mbola hitokiana hatrany. Fa endrenao hiaraka aminay. Fitarihanao hiaraka aminay. Hikasika ny fon'olona rehetrarehetra any Fianarantsoa ianao. Niza Jesosy tonga manatrika ny fotoana rehetra izay atao. Dia ianao anie hanova ny fony. Taka nanovanao fonay izay fomba magaga tsy takatry ny saina. Dia afaka ny hanova ny fon'ireo olona any Fianarantsoa koa ianao Jesosy. Tena mino izay. Fa ianao hanao asa magaga mbola tsy hitany masonay hatramin'izay. Tena hoe hiseho ny voninahitra ao Jesosy. Ary tena ho aseho anao amin'olona. Fa tena manompo Andriamanitra velona marina izay. Manompo Andriamanitra mahery izay. Manompo Andriamanitra magaga izay. Ary tsy avelanao hitsanga menatra manoloana fahavalo. Roasy kosa ny fanaratsy amin'izao fotoana izao. Ninina sakatsaka nataony devoly dia tsy mahery noho ny vavaka ataonao io. Tsy mahery noho ilay Andriamanitra ao io. Fa ny vavanao mandroaka fotsiny androany dia daviny. Misaotranao zahay ry Andriamanitra io. Nous te remercions, Père. Lehibe ny fahasoavanao aminay fiangonana. Ta grâce est vraiment très grande pour nous, ton Lehibe toy Église. izany ny fahasoavanao amin'ity Madagasikara ity. Et ta grâce est vraiment grande pour Misaotra Madagascar. tamin'ny fitondranao anay tamin'ity taona ity. Merci pour toute ta conduite durant toutes ces Nafanay années. nankalaza ny faharoapolo taona ny fiangonana Refy teto Madagasikara. Et on a pu célébrer l'anniversaire de Réfi et Madagascar. Fandresena hatrany hatrany no hitanay. Parce que nous avons vu de victoire en victoire. Tsy avy aminay za fandresena izany fa avy aminao. Et cette victoire ne vient pas de nous, mais vient Koa de dia toi. manome voninahitra anao zahay. Nous te rendons alors toute la gloire. Miakoka aminao zahay. Nous nous prosternons devant toi. Misaotra ray malalo. Merci Père éternel. Misaotra amin'ny anaran'i Jesosy. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Dao militeka mafy antsika rehetra. Acclamons fort. Alléluia. Alléluia. Araky ny nambaram-pompon'Andriamanitra nitarika fotoana teo Comme le serviteur de Dieu a dit tout à l'heure, hoe vita zay ny toerana enina ny tsika nanome voninahitra an'Andriamanitra no faharoapolo taona ny fiangonana Refy. nous avons rendu la gloire à Dieu dans 6 villes pour l'anniversaire de Réfi. Raha sitrapon'Andriamanitra amarana an'izany jobily faharoapolo taona zany isika any Fianarantsoa.
Et si c'est la volonté de Dieu, nous allons clôturer cet anniversaire à Fianarantsoa. mino sika fa fandresena miazineza no hitatikany Et nous avons foi que nous allons encore voir de la andahiteka victoire. mafizika Acclame fort. Alléluia. Alléluia. Za miaro maka toerantsika Vous tompo pouvez prendre place. andeontsika am'izao fotoana zao a roso am'fandara manaraka dia ny fitondrana ny fanatitra Nous allons maintenant arriver au moment de l'offrande dia manome za mifonao rehetra ianao et donne de tout ton cœur. aza donona ny manao ampahafolo-karena N'oubliez pas de faire la dîme. raha fantatrao fa misy Andriamanitra Si tu crois que Dieu existe raha mino teniny ianao et si tu crois en sa parole, dia aza matahotra manao ampahafolo-karena n'aie pas peur de faire les dîmes. aza matahotra ny mamatsy ny fanjakan'Andriamanitra N'aie pas peur de soutenir le royaume de Dieu. fa raha tsy matahotra anao fa manam-pinoana Car si tu n'as pas peur et que tu as la foi, aneny voninany aminao Andriamanitra Dieu va montrer sa gloire sur ka toi. mbola anao hira anankiray isika ao anatin'izany a dia mandrosy anareo zay nitondra ny ampahafolo-karena amin'izao fotoana izao Durant les dîmes et les offrandes, nous allons encore faire un chant de louange. Dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci Seigneur. Reçois ma louange. Pour tes bontés dans ma vie, Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. toi qui guéris les malades, Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. toi qui connais nos cœurs, Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. que pourrais-je offrir? Pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, ô Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, ô Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois au Seigneur, Reçois, ô Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. reçois Seigneur, Reçois, ô Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. reçois tu glorificato. Reçois notre
Alléluia. dia omentsika an'andriamanitra irery ny voninahitra Nous donnons toute la gloire à Dieu. misaotra an'andriamanitra lehibe tsika eny amin'ity androandroany ity Nous remercions Dieu pour ce jour-ci, satria tsy fotoana avy amin'ny olombelona izao parce que ce jour ne vient pas de fa l'homme, fotoana nomen'andriamanitra antsika mihitsy mais c'est Dieu qui nous a donné ce culte. anaovany zava-baovao eo amin'ny fiainantsika Il va faire de grandes choses dans nos vies. ka voalohany teny dia misaotra an'andriamanitra isika ho aho Premièrement, nous remercions Dieu satria izy mbola nanome tombonandro avelomana parce qu'il nous a donné un jour de plus ary izy mbola nanome hery antsika ahafahana manompo azy et il nous a donné la force pour le servir. miarahaba ny iray aman-drentsika ny apôtre Adolphe Farandreny Evravelona mivady a Nous saluons également nos parents spirituels, le pasteur Adolphe et sa femme, izay miaraka amintsika eto amin'ny toerana ity amin'izao fotoana izao anompo an'andriamanitra qui sont avec nous aujourd'hui pour servir Dieu. ary mamonona ny fahasoavan'andriamanitra ao an'izy mivady Que la grâce de Dieu soit sur vous. ary miarahaba antsika rehetra fiangonana ihany koa izay efa tonga eto amin'izao fotoana izao Et je salue également toute l'Église qui est ici aujourd'hui. ho tahin'andriamanitra ianao androany Que Dieu te bénisse aujourd'hui. ary anao asa lehibe amin'ny fiainanao andriamanitra Il va faire quelque chose dans ta vie aujourd'hui. arapaina tahaka izany ihany koa nareo izay manaraka ny fandaharana en ligne Nous saluons également vous tous qui suivez le culte en ligne. izay rehetra etsika sy asa lehibe ataon'andriamanitra eto androany Tout ce que Dieu va faire ici aujourd'hui, dia ho ataon'andriamanitra ny aminareo koa izany androany il va le faire chez vous aussi aujourd'hui. raiso amin'ny finoana hoe fotoana anankiray tena iasan'andriamanitra fo mahery vaika Reçois avec foi que Dieu va vraiment agir avec puissance ho antsika rehetrarehetra izay nanaraka ity finombavaka ity pour nous tous qui sommes ici. voninahitra ny eo an'andriamanitra irery ihany Que la gloire revienne à Dieu seul. amaky ten'andriamanitra isika amin'izao fotoana izao Nous allons lire la parole de Dieu aujourd'hui. Matthieu toko faharoamby folo andiny ny telo amby efapolo Nous allons voir Matthieu chapitre 12, verset 43 ka hatramin'ny andiny ny fadimy amby efapolo jusqu'au verset 45. vakitsika amin'ny anaran'i jesosy tompo ny tenin'andriamanitra Nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus. raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto dia mandeha mitety tany tsy misy rano izy mitady fitsaharana fa tsy mahita dia hoy izy hody any amin'ny tranoko izay ny voako a ary noho ny tonga izy dia hita ny fafoana ny trano sady voavoatra no voafafa no voavoatra ary dia mandeha izy ka mitondra fanahy fito hafa koa miaraka aminy izay ratry no izy dia miditra ireo ka mitoetra ao ary mifaran'izany olona izany dia tonga ratsy noho ny voalohany ary dia tahaka izany koa ho antytaranaka ratsy fanahy ity Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos et il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Efesiana toko faefatra andiny fa fito amby roapolo Éphésiens chapitre 4, verset 27. amin'ny anaran'i jesosy aza manome fitoerana ho an'ny devoly Au nom de Jésus, et ne laissez aucune place au diable. ny lohahevitra ianarantsika amin'ity maraina ity a Le thème de ce jour, dia hoe ilay tena fanafahana mahagaga izay manova ny tantaram-piainana c'est la véritable délivrance qui transforme les vies. ho antsika rehetra izay manatrika ity finombavaka ity Pour nous tous qui assistons à ce culte, dia antsika rehetra androany hiomana je vous invite tous à vous préparer, fa ao aorianany tenin'andriamanitra izay hoentina car après la parole de Dieu, dia hivavaka ao antsika rehetra ny tenako androany je vais prier pour nous tous, fa izao mantsy ny namangin'andriamanitra ahy parce que Dieu m'a visité. na inona mety fiainana nampahory anao hatramin'izay Qu'est-ce que c'est la vie qui t'a fait souffrir depuis toujours? na inona ady mety nilalovanao fa ka nanagejanao tamin'ity taona ity Quel que soit le combat qui t'a enchaîné cette année, dia izao ny namangin'andriamanitra ahy voici comment Dieu m'a visité. ao anatin'ity volana novambra sy volana desambra dia anova tantaram-piainan'ny olona maro andriamanitra ahy Pendant ce mois de novembre et de décembre, Dieu va transformer des vies. miomana zany ianao Alors prépare-toi, fa tsy maintsy hiova ny tantaram-piainanao alohan'ny faran'ny taona parce que ta vie va changer avant la fin d'année. tsy maintsy miova ny fiainanao alohan'ny faran'ny taona ao ah Ta vie va changer avant la fin d'année. raha zany na ianao zany dia nitehaka mafy ah Si j'entends cela, j'acclame fort. zay tsy hain'ny olona novaina teo aminao hatramin'izay
Ce qui n'a pas pu être changé depuis toujours. Izay tsy vita ny fahaizanao. Ce que tu ne pouvais pas faire de tes propres forces. Izay tsy vita ny volanao. Ce que ton argent ne pouvait pas acheter. Izay tsy vita ny namanao novaina. Ce que tu ne pouvais pas changer. Aza matahotra ianao ry fiangonana. N'aie pas peur, chère Église. Fa Andriamanitra ao alohan'ny farany taona Parce que Dieu, avant la fin d'année, dia anova ny tantaram-piainanao. il va transformer ton histoire. Ho ataonao veloma tanteraka rehefa fampahoriana. Tu vas dire au revoir à toutes les souffrances. Ho ataonao veloma tanteraka rehefa fijaliana rehetra. Tu vas dire au revoir à toutes les difficultés. Ho ataonao veloma reo aretina sy fanaitainana. Tu vas dire au revoir à toutes les douleurs. Ho ataonao veloma reo endrika fahafatesana sy faharavana. Tu vas dire au revoir à toute forme de mort et de destruction. Satria ho afaka ianao dia hiova ny tantara rehetra. Parce que Dieu va changer ta vie. Ho afaka sika ma dia hiova ny tantara rehetra. Notre histoire va changer. Noho izany C'est pourquoi hiresaka manokana momba ny fanafahana ny tenako androany. je vais parler de la délivrance aujourd'hui. Tena zava-dehibe loatra eo anatin'Andriamanitra mantsy ny fanafahana izay nataony Jesosy Kristy ho an'ny olona. Parce que la délivrance que Jésus a accomplie pour les hommes est très importante devant Dieu. Satria rehefa afaka ny olona dia miova ny tantaram-piainany rehetra. Parce que quand quelqu'un est délivré, l'histoire de sa vie change. Exodosy toko fahatelo manomboka andiny fafito. Exode chapitre 3 verset 7. Dia ambara soratra masina fa naheno fitarainan'ny olona Andriamanitra. La parole de Dieu dit que Dieu a entendu les plaintes des gens. Nahita nireo fahasairanana izay nanageja amin'ny fiainan'ny olona Andriamanitra. Dieu a vu la souffrance des hommes. Eo amin'ny andiny fafito izy dia miteny hidina amin'izay hanafaka ny oloko. Au verset 7, il a dit, je vais descendre pour délivrer mon peuple. Amin'izao volana novambra sy desambra izao koa En ce mois de novembre et de décembre, dia hidina Andriamanitra hanafaka atsika. Dieu va descendre et nous délivrer. Hidina Andriamanitra hamonjy atsika rehetra. Dieu va descendre et nous sauver. Tsy maintsy nanafaka ny olona tao Ezipta Andriamanitra Dieu a délivré son peuple d'Égypte mba hahafahana izy ireo miaina amin'ny fiainana tsara sy tena tonga lafatra. pour qu'ils puissent vivre une vie meilleure. Vahoakan'Andriamanitra izy ireo. C'est le peuple de Dieu. Olon'Andriamanitra izy ireo. Ce sont des hommes et des femmes de Dieu. Fa raha mbola teo am-pelantanany Egyptianina ny fiainany, Mais si leur vie était encore comme en Égypte, raha mbola teo am-pelantanany Egyptianina ny asany, si leur travail était encore en Égypte, na dia miasa mafy ary izy ireo, même s'ils travaillaient très dur, dia tsy mananana fiainana mamy. ils n'avaient pas une bonne vie. Na dia miasa mafy ary izy ireo, Même s'ils travaillaient très dur, dia tsy afaka tena niaina sy nipetraka tamin'ny fiainana tonga lafatra. ils ne pouvaient pas vraiment vivre une vie parfaite Satria mbola teo am-pelantany ny Egyptianina. parce qu'ils étaient encore dans les mains des Égyptiens. Tapa-kevitra nefa ny Andriamanitra. Mais Dieu a trouvé une solution. Fa tsy maintsy midina izy. Il doit descendre. Tsy maintsy manafaka ny olona izy. Il doit sauver son peuple. Mba hanova ny tantara toy ny arety, Tout ce qui nous arrive, ny olana, les problèmes, ny fahafatesana, la mort, ny faharavana, la destruction, dia tsy misy avy amin'Andriamanitra izany, ne viennent pas de Dieu, fa avy amin'ny devoly avokoa. mais viennent tous du diable. Fa ny fiainana tsara, Mais la vie qui est bonne, ny fiainana milamina, la vie paisible ny fahavelomana rehetra kosa et toute provision avy amin'Andriamanitra izany. viennent de Dieu. Jaona toko fahafolo andiny fahafolo. Jean chapitre 10, verset 10. Misy tranga anankiroa ambara soratra masina ao Quelque chose se passe ici selon la parole de Dieu. izay mampafantatra ny zavatra nambarako tamintsika teo. Et il nous montre ce que nous avons dit tout à l'heure. Ozy ny soratra masina, L'Écriture dit, ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary andringana. Fa izaho kosa ho Jesosy ho avy mba hananany olona fiainana sady hananany fiainana be dehibe. le voleur ne vient que pour voler, écorcher et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jesosy eto dia mampafantatra Jésus nous fait savoir ici fa ny devoly dia tsy manana zavatra tsara omenan'ny olona. que le diable n'a rien de bon à nous donner. Ny devoly no nandrava ny planin'Andriamanitra. C'est le diable qui détruit le plan de Dieu. Devoly no mitondra faharavana, C'est le diable qui entraîne la destruction. no mitondra fahafatesana, C'est le diable qui entraîne la mort. ary ny devoly no mitondra fandrianana. Et c'est le diable qui nous ruine. Fa Jesosy kosa dia ambarany soratra masina.
Mais Jésus, selon la parole de Dieu, izy no mpitondra fiainana be dehibe c'est lui qui donne la vie en abondance. ho tonga amin'ny fiainantsika jesosy androany Que Jésus arrive dans nos vies aujourd'hui. ho tonga amin'ny tokantranontsika jesosy androany Que Jésus arrive dans nos foyers ho tonga aujourd'hui. amin'ny asan'ny tanantsika jesosy androany Que Jésus arrive dans le travail de nos mains dia aujourd'hui. hitondra fiainana be dehibe ho azay manao mainina mafy izy Et il va nous donner une vie pleine d'abondance. ka hoy aho amin'izao fotoana izao Et je vous dis actuellement, ho atsika mpino kristianina zay matsapa fa mbola ao anatina olana saribahana pour nous tous qui sommes chrétiens et qui ressentons beaucoup de problèmes récurrents, na mbola ao anaty aretina ou qui sommes dans la maladie, na mbola ao anaty faravana foana zay zavatra rehetrarehetra ataonao ou si tout ce que tu fais est toujours dans des échecs, manana finoana amin'ny tian'androany ity et la foi aujourd'hui, fa anafaka atsika rehetrarehetra jesosy que Dieu va nous délivrer tous. ho afaka amin'izay karazana fanakejana sy famatorana ianao Tu vas être délivré de tout chaîne. satria rehefa afaka ianao hoe ateny aloha Parce que quand tu es délivré, comme j'ai dit au début, dia afaka tena iovan'ny tantaranao ton histoire peut vraiment changer. ka noho izany indrindra ny fiangonana Et c'est pourquoi, chère Église, averiko le teny fitany am-boaloha je répète ce que j'ai dit au début. tena zava-dehibe loatra eo naten'andriamanitra io fanafahana ataon'i jesosy amintsika io La délivrance que Jésus a accomplie est vraiment très importante devant Dieu. satria raha mbola tsy afaka ianao Parce que si tu n'es pas encore délivré, raha mbola eo am-pialan-tanany fahavalo ny fiainanao si ta vie est encore dans les mains de l'ennemi, dia tsy ampitsapa fiainana mamy sy mahafinaritra izany mihitsy ianao ry havana tu ne feras jamais une vie qui est bonne et paisible, bien-aimé. ho fisentona Tu vas toujours pleurer. aretina Tu auras des soupirs et des maladies, olana des problèmes, faravana des destructions, fahafatesana la mort. izany foana amin'ny fiainan'ny olona raha mbola voafatotra izy C'est la vie que les gens vivent s'ils sont enchaînés. tsy maintsy manafaka atsika nefa ny jesosy Mais Jésus nous a délivrés. raha tiatsika iovan'ny tantara ampeny atsika Si nous voulons que notre histoire change, zao anefa ny torohevitra androany voici le conseil aujourd'hui. satria manandanja le fanafahana Parce que la délivrance est importante. zava-dehibe loatra ny fanafahana La délivrance a une grande valeur. dia hoy amintsika androany Je vous dis aujourd'hui, ny torohevitra omeko atsika dia izao le conseil que je vous donne, c'est ceci. arovy tanteraka zay fanafahana efa azonao tao amin'i jesosy Protège entièrement la délivrance que tu as reçue en Jésus. mahaiza miaro re fanafahana nomen'andriamanitra anao Sache protéger la délivrance que Dieu t'a donnée. raha ohatra tsy arovantsika mantsy zay fanafahana efa azosika Parce que si nous ne protégeons pas cette délivrance que nous avons reçue, dia mbola hiverina ampahory atsika foana ny fahavalo l'ennemi va encore revenir nous faire souffrir. misy karazana mpino kristianina tsy mahay miaro le fanafahana nomen'andriamanitra azy Il y a des chrétiens qui ne savent pas protéger la délivrance que Dieu leur a donnée. ary zany natonga le soratra masina nivakitsika tao amin'ny Matthieu 12:10. Et c'est pourquoi les Écritures disent dans Matthieu chapitre 12, verset 43, hoe misy karazana olona efa nafahan'andriamanitra tamin'ireo asana fanaratsy qu'il y a certaines personnes que Dieu a déjà délivrées des esprits mauvais. nyroanany dia volo tao aminy dia nivoaka ny ala Le diable a été déjà chassé d'eux. na tsy ary hoe afaka tanteraka izy Il s'est vraiment senti délivré. fa ny zavatra sorat ambaran'ny baiboly dia izao Mais la Bible dit ceci. raha tsy narovan'ny olona le fanafahana Si la personne n'a pas protégé cette délivrance, raha tsy hain'le kristianina miaro le fanafahana nomen'andriamanitra azy si les chrétiens ne savent pas protéger la délivrance que Dieu leur a donnée, dia hiverina indray le fanaratsy zo soratra masina l'esprit mauvais va revenir, dit la parole de Dieu. ary rehefa miverina le fanamaloto Et quand l'esprit mauvais revient, raha miverina maka ao anatin'ny olona indray satana quand Satan revient dans une personne, dia ratsy no izy indray miekipa hoenti miverinao l'équipe qui l'amène est encore plus mauvais que lui. dia izay androany torohevitra omena atsika Et c'est le conseil que je vous donne aujourd'hui. amin'izao ray volana mahery alohan'ny farany taona izao Pendant ce mois et plus avant la fin d'année, arovy ny fanafahana efa nataon'andriamanitra ao anao protège la délivrance que Dieu t'a déjà donnée. mahaiza miaro ny fanafahana efa nataon'i jesosy tao amin'ny fiainantsika ry havana Sachant protéger la délivrance que Jésus a fait dans notre vie, bien-aimés. amin'ny anaran'i jesosy tsy hiverina tsony le fanamaloto sy ny asana Au nom de Jésus, les esprits mauvais ne reviendront plus. tsy ahitahirika eo amin'ny fiainantsika intsony ane izy Ils ne peuvent plus rien faire dans notre vie.
ary tsy afaka mampahoro ny fiainantsika intsony. Ils ne peuvent plus nous opprimer. Rozy le tenin'ny baiboly teo. La Bible a dit tout à l'heure, Iverina indray Satana Satan va revenir dia hitona namana fito ratsy noho izy. et il va emmener d'autres esprits mauvais, plus mauvais que lui. Ka lasa ratsy noho ny teo aloha indray ny fiainan'ilay olona. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Satria ny antony La raison, be dia be an'mpino kristianina il y a beaucoup de chrétiens, tsy hainy niaro le fanafana nomen'Andriamanitra azy. ils ne savent pas protéger la délivrance que Dieu leur a donnée. Ka hoy amintsika androany, Et je vous dis aujourd'hui, aza velanao aller-retour eo amin'ny fiainanao tsony Satana. ne laisse plus Satan faire des allers-retours dans ta vie. Averiko ty afatra ity. Je répète encore, Aza avela anao aller-retour eo amin'ny fiainanao intsony Satana. ne laisse plus Satan faire des allers-retours dans ta vie. Dia ny tsara ary androany hoe inona le tena mbola mahatonga amin'ny fiainanao ohatrany hoe tsy tena miova. Examine bien aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ta vie ne change pas vraiment? Efa nivavaka tsika hatramin'izay. Nous avons déjà prié depuis. Nandroaka ny fanahy maloto amin'ny fiainantsika tsika hatramin'izay. Nous avons chassé les esprits mauvais de notre vie depuis. Nametraha tanana foana tsika hatramin'izay. On nous a imposé les mains depuis. Fa dinio tsara ary androany. Mais examine bien aujourd'hui, Sao sanatria si jamais ireo devoly izay fanoroana tao amin'ny fiainantsika. les démons que nous avons déjà chassés de nos vies, Sao dia mbola tafaverina indray izy. est-ce qu'ils sont revenus? Zao mantsy ny fiteny malagasy Parce que voici la parole des proverbes malgaches, hoe nitsikitsika tsy mandeha foana fa ao raha. que le criquet ne danse pas pour rien, mais il y a toujours quelque chose. Fiainana mandamoka lava zany. Par exemple, ta vie ne réussit jamais. Fiainana ravarava foana zany. Ça veut dire que tu as toujours des échecs. Ireo fiainana tsy mety mahomby zany. Tu ne réussis jamais. Ireo fiainana mety mbola tsy tena miova izany. La vie qui ne change jamais. Tsy misehoseho azy ireny fiangonana. Cela ne se passe pas pour rien, chère Église. Fa dinio anio. Mais observe aujourd'hui, Sao hoe efa ndroana le fanaratsy si l'esprit mauvais a déjà été chassé, fa sao dia mbola tafaverina indray. mais est-ce qu'il est revenu? Tsy misy devoly tokony anao le retour amin'ny fiainanao zany intsony. Il n'y a pas de diable qui doit encore revenir dans ta vie. Fa rehefa ndroana ny fanaratsy Mais quand on a chassé l'esprit mauvais, dia tsy hiverina aminao intsony izy mandrakizay e. il ne reviendra plus jamais en toi. Tsy ho tafaverina aminao intsony izy mandrakizay oa. Il ne reviendra plus jamais en toi. Ahoana ny tenenin'ny Paoly apôstôly tamin'ny mpino tao Efesosy? Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit à Éphèse? Aza manome fitoerana ozy Il a dit, ne laissez aucune place ho an'ny devoly. au diable. Fa izy ary le teneniny aza mena toerana ny devoly. Il a dit, ne laissez aucune place au diable. Ireo olona efa afaka. Pour les personnes qui ont déjà été délivrées, Ireo olona efa niala tanteraka tao amin'ny fanaratsy. pour les personnes qui n'ont plus d'esprit mauvais en eux, Dia ozy ny tenin'ny soratra masina. les Écritures disent, Aza mena toerana intsony ny devoly. ne laissez plus aucune place au diable. Ka hoy amin'izao fotoana izao, Et je vous dis aujourd'hui, dinio tsara ary sao mbola misy zavatra ratsy mahatonga le fanahy maloto mbola tafaverina. examine bien s'il y a encore quelque chose qui permet aux esprits mauvais de revenir. Dinio hoe sao mbola misy toe-panahy tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra iainanao. Examine si tu as encore un état d'esprit qui n'est pas conforme à la parole de Dieu que tu vis. Ny mety atonga an'ireo fanahy ratsy ho tafaverina amin'ny fiainan'ny olona mantsy. Qui permet aux esprits mauvais de revenir dans la vie de quelqu'un. Dia ohatra hoe mbola misy toe-panahy hafahafa ho aminy. Par exemple, ils ont encore un état d'esprit mauvais. Mbola misy toetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra iainana. Ils vivent encore des caractères qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Na mety mbola misy fahotana mamatotra azy mihitsy. Ou peut-être qu'ils sont encore liés par des péchés. Ka izany mahatonga Satana sy ny asany tsy mbola miala eo amin'ny fiainan'ilay olona. Et c'est pourquoi Satan et ses œuvres ne quittent pas encore la vie d'une personne. Ary izany hoe mahatonga fiainana kristianina maro tsy mety tena miova. Et c'est pourquoi il y a aussi beaucoup de vies chrétiennes qui ne changent pas. Ka androany ary Et aujourd'hui, raha te ho afaka isika, si nous voulons être délivrés, raha te hanana tantaram-piainana miova isika, si nous voulons que notre histoire change, dia dinio tsara amin'izao fotoana izao. examine bien aujourd'hui, Ianao le efa nivavaka, toi qui priais déjà, ianao efa nitonga fanirianao teo anatren'Andriamanitra, toi qui as déjà donné toutes tes attentes à Dieu, ianao efa nametraha tanana foana, toi à qui on a déjà imposé les mains, ianao efa natsapa hoe efa niala tao aminao ny fanahy maloto. toi qui as déjà senti que les esprits mauvais t'ont quitté,
diny hoe fa maninona amin'ny fiainantsika ny tsy tena miova. Examine bien pourquoi notre vie ne change pas réellement. Sao iaho hoe Si jamais hoe mbola misy fahotana il y a encore des péchés, na mbola misy zavatra ratsy mahatra antsika ou il y a encore quelque chose de mauvais qui nous lie. ka ireny mahatonga le fanahy maloto tavaverina indray. Et ce sont ces choses-là qui permettent aux esprits mauvais de revenir. ianao ty torohevitra ity Écoute bien ces conseils. raha teo afaka mantsy isika Si nous voulons être délivrés, dia izao ny torohevitra. voici le conseil. Tsy ny raviny fotsiny, Ce ne sont pas seulement les feuilles, tsy ny voany fotsiny ny esorina, ce ne sont pas seulement les fruits qu'on enlève, fa le fakany mihitsy mila ongotana. mais c'est vraiment la racine qu'on doit enlever. Amin'izay fotoana izay dia tsy maniry intsony le hazo. Alors l'arbre ne repoussera plus. Alaiko ohatra ity. Je prends un exemple. Raha misy hazo anankiray maniry eo tokotanintsika S'il y a un arbre qui pousse dans notre cour ka tiana hoe ho esorina io fa mety manelingelina na mandoto tokotany, et on veut enlever cet arbre parce qu'il nous dérange, dia mety nanapa-kevitra anao hoe tena ho esoriko nanaty hazo ity fa manelingelina ny tanànanay. alors tu décides d'enlever cet arbre parce que ça dérange ton terrain. Amin'izay fotoana izay tsy ny raviny fotsiny na ny voany fotsiny kapainao, À ce moment-là, tu ne vas pas seulement enlever les feuilles ou les fruits, fa raha tianao tena tsy ho eo intsony io hazo io mais si tu veux que cet arbre soit enlevé de là, dia ny fakany mihitsy mila ongotana ry havana. tu vas vraiment la déraciner, bien-aimé. Le fakany mihitsy mila esorina tsy eo amin'ilay tany Tu vas vraiment enlever la racine de la terre dia tsy ho hita intsony le hazo sy ny tantaram-piainana. et on ne verra plus cet arbre et sa vie. Dia misy karazana mpino kristianina be dia be ohatr'izany. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ressemblent à cela. Afahana izy, Il est délivré, ametrahan-tanana izy. on lui impose les mains. Matetika manontany ny olona aoriana ny vavaka atao aminy. Parfois, je demande aux gens, après les prières, Nanahoana hoe zavatra tsapanao tao aoriana ny vavaka. qu'est-ce que tu as ressenti après la prière? Dia izao ny tenen'ilay olona, maivana mihitsy pastera. Et voilà ce qu'il dit, je me sens vraiment léger, pasteur. Tena henoko afaka mihitsy pastera. Je sens vraiment que je suis délivré, pasteur. Tena mino fa iova amin'izay ny fiainako ozy. Je crois vraiment que ma vie va changer dorénavant. Ary mitsodrano azy izahay Et je le bénis. mandehana dia ho tain'Andriamanitra ianao. Va et que Dieu te bénisse. Mandeha ny ray volana, mandeha ny roa volana. Après 1 mois et 2 mois, Henony tokoa hoe tena niova ny tantarany rehetra. c'est vrai que sa vie change vraiment. Fa magaga ry havana dia izao. Mais ce qui est étonnant, bien-aimé, c'est ceci. Tonga indray ny volana vitsivitsy. Après quelques mois, Taony teo ihany ny teo. c'est ce qu'il a fait tout à l'heure qu'il a fait encore. Tsy hoe Jesosy ny tsy nanafaka, Ce n'est pas que Jésus ne délivre pas, fa arak'ilay ohatra ny teneniko teo. mais selon l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Tiano hiala tanteraka teo amin'ilay tokotany ny hazo. Il veut que l'arbre parte vraiment de la cour. Fa ny zavatra nitranga dia ity. Mais voici ce qui s'est passé. Le ratsany ihany, C'est seulement les membres, le raviny ihany, c'est seulement les feuilles reny fotsiny tapatapahana. qui ont été coupées, Fa ny fakan'ilay izy kay mbola teo ihany. mais la racine est restée. Any arinao nefa dia aninona? Et qu'est-ce qui va se passer? Aniry indray le hazo. L'arbre va repousser Dia irobona noho ny teo aloha indray ara izy. et il va rester là à nouveau. Ry hava malala ao amin'ny tompo. Bien-aimé dans le Seigneur, Mba tsy hiverenan'ilay hazo intsony anefany. pour que l'arbre ne revienne plus, Mba tonga le hazo tsy haniry intsony mandrakizay. pour que l'arbre ne repousse plus jamais, Dia tsy maintsy ongotana ny fakany. il faut la déraciner Dia ho rava tanteraka momba azy. et l'arbre sera détruit complètement. Ny mahatonga ny asan'ny devoly Les œuvres du diable, manao aller-retour amin'ny fiainantsika ry havana. quand il lit notre vie, bien-aimé, Dia satria variana miady amin'ilay zavatra mitranga fotsiny tsika. parce que nous sommes occupés à combattre les conséquences. Variana miady amin'ilay vokatra ny zava-misy fotsiny isika. Nous sommes occupés à combattre les effets des choses qui se passent. Ohatra aretina, Par exemple, les maladies, ohatra le korotana, par exemple, le désordre, ohatra le fahantrana, par exemple, la pauvreté, ohatra le trosa tsy mety miala. par exemple, les dettes. Variana miady amin'ireny fotsiny isika. Nous sommes occupés à combattre cela, Fa tsy tena miady amin'ilay mpamokatra azy. mais nous ne combattons pas celui qui les produit. Raha tsy le mpamokatra aloha ny adivanao voaloha, Si tu ne combats pas d'abord celui qui les produit, fa le vokatra hoe atony fotsiny aringanao, mais seulement les conséquences de ce qu'il fait, dia mbola eo foana io amin'ny fiainana matetika. et cela restera toujours là. Ohatra ny tantaran'ny mpianatra,
Par exemple, l'histoire des disciples. ao amin'ny katoko fahavalo andiny roa amby roapolo ka hatramin'ny dimy amby roapolo Dans Luc chapitre 8, versets 22 à 25. ndray andro ny mpianatra dia niteneny Jesosy andao tsika hita hoe ny apita Un jour, Jésus a dit aux disciples, passons sur l'autre rive du lac. hialy eto amin'ity toerana anankiray ity isika Nous allons y aller ensemble. ary andaontsika hoe ny apita itoerana hafa indray Et allons à l'autre côté du lac. rehefa nandeha teny ambony sambo kely teny efa ny mpianatra niaraka tamin'i Jesosy Et pendant que les disciples naviguaient avec Jésus, dia voalaza ny soratra masina les Écritures disent, natory Jesosy tamin'ny fotoana io Jésus s'est endormi en ce temps-là. rehefa natory Jesosy dia nanomboka nisy tafidrivotra mahery vaky Et quand Jésus s'est endormi, il y avait une grande tempête. dia nidirany rano tao anatin'ny sambo kely Et il y avait de l'eau dans la barque. ary naingina mpidoza ny mpianatra izany tantara izany Et les disciples étaient en danger. ny zavatra ny saina efa ny ity Mais voici ce qui s'est passé. raha ny tantara sy ny zava-misy dia ozy ho voalaza Ce qui est écrit, c'est ceci. rehefa nidirany rano ny sambo Quand l'eau est entrée dans la barque, natsipony nisy ny rivotra tao anaty lakana ny rano il y avait du vent qui a fait bouger la barque. dia nataon'ny mpianatra dia izao Voici ce que les disciples ont fait. isaky misy rano miditra dia manipy rano izy mamoaka À chaque fois qu'il y avait de l'eau, il faisait sortir l'eau. mamoaka rano foana izy amin'ny fotoana io Il faisait toujours sortir de l'eau. ny eo avoaka Il y avait de l'eau. dia ny eo manidina Et qu'est-ce qui se passe? averiko ihany ny eo avoaka Ils font sortir de l'eau dia ny eo miditra ihany et l'eau revient toujours. ohatra ny tia teny mihitsy ny rivotra manao hoe C'est comme si le vent disait, avoa izy avoaka anareo faites sortir ce que vous voulez, fa zay mampiditra indray mais on fera toujours entrer. satria ny nataon'ny mpianatra dia izao Parce que voici ce que les disciples ont fait. le vokatry ny zava-mitranga fotsiny regleny C'est seulement les conséquences qu'ils ont réglées. ny foana nositraniny C'est ça qu'ils ont guéri. fa ny antony tonga le problème tsy ny feheziny Mais la source du problème, ils ne l'ont pas géré. hoe taiza marina ny natonga ty olona ty mitranga Que d'où vient ce problème? fa maninona le lakana miozongozona foana Pourquoi est-ce que la barque vacille toujours? maninona ny tady hitsadoza itsika rehetra Pourquoi est-ce que nous sommes en péril? raha ny tanika ianao androany Si je te demande aujourd'hui, avy taisaka ny fototsiny olana d'où vient la source du problème? avy any amin'ny tafitra ry havana Cela vient des tempêtes. avaiza fototsiny olana D'où vient la source du avy any problème? amin'ny tafitra fototsiny olana Cela vient de la tempête. raha tsy ny tafitra ny fehezinao Si tu ne gères pas la tempête, mbola iverina foana ny ojan-dranomasina les vagues reviendront toujours. mbola hiditra ao anaty lakana foana ny rano L'eau reviendra toujours dans la barque. marina fa tao anaty lakany Jesosy Certes, Jésus était dans la barque. marina fa miaraka tamin'izy ireo tao Jesosy Certes, Jésus était avec eux. marina fa efa namoaka rano izy Certes, ils ont fait sortir de l'eau. fa ny rivotra mbola piditra rano foana Mais la tempête fait toujours entrer l'eau. raha tianao hitsahatra tanteraka ny olana Si tu veux que les problèmes s'arrêtent entièrement, raha tiany mpianatra ho tonga ny apita izy si tu veux qu'ils arrivent sur l'autre rive, mifoaziny aloha Jesosy ry havana réveille d'abord Jésus, bien-aimé. zao ny teneny mpianatra taminy Voici ce que les disciples ont dit à Jésus. Jesosy tompo Seigneur Jésus, tsy mampaninona anao fa raha maty eto izahay cela t'est égal que nous allons mourir. tsy mampaninona anao fa raha tsadoza eto izahay Cela t'est égal que nous allons tous mourir ici. averiko le ohatra tany aloha Je répète encore. matetika ny olona rehefa mizatra anankiray ty nositraniny Parfois, quand les gens ont des problèmes, le vokatra le zava-misy otra ndraiky Jesosy ositrany ny aretiko e ils regardent seulement les effets et les conséquences. Jesosy alamino ny tokantranoko e Jésus guérit ma maladie, règle Jesosy mon foyer. ataovy mba mandeha am'izay ny tantara-piainako e Jésus fait que ma vie soit maintenant stable. fa jereo androany hoe inona ny antony mahatonga ny heverimberina Mais examine maintenant pourquoi ces problèmes sont récurrents. zao ny namanginy tompo alina Voici comment Dieu m'a visité cette nuit. alohan'ny fifaran'ity taona ty Avant la fin de cette année, misy zanak'andriamanitra be dehibe iova ny tantara-piainany quelque chose va changer misy dans ta zanak'andriamanitra vie. be dehibe iova ny tantara-piainany Quelque chose va changer dans ta vie. manao famenina mafika Pour toi qui dis Amen, tsy afaka ampahorina tsono amin'ny fahavalo e l'ennemi ne peut plus te faire souffrir. oritra am'izay loharanona retina Toutes choses vont changer. tsy andamoka tso zay ataonao Tout ce que tu fais va réussir. tsisy fahafatesina hitranga tsony amin'ny tantara-piainanao Il n'y aura plus de problème dans ta vie. horesy tosika ny herim-potona fahafatesana Les malédictions de mort manao seront vamenina mafy vaincues. zay mahinao zany e Dis Amen très fort.
averiko amintsika le tantaran'ny Luka toko fahavalo andiny roa amby roapolo. Je répète l'histoire de Luc dans chapitre 8, verset 22. Varinana mo 40 tao anaty lakana fotsiny mpianatra. Les disciples étaient occupés à faire sortir l'eau de la barque. Natonga ny lakana niozongozona akaiky nafaty an'izy ireo anefa Pourquoi la barque vacillait allait entraîner leur mort? dia le rano niditra tao anatin'io samokely io. C'est parce que l'eau entrait dans la barque. Rehefa nifoazina Jesosy Kristy tompo, Quand ils ont réveillé le Seigneur Jésus, tsy niteny izy tsy pazo mafimafy ny rano ry rahalahy. il n'a pas dit jetez encore plus fort l'eau qui est dans la barque, Na somary atao vaingakaingana kely amin'izay dia vetivety dia mba ritra. ou faites un peu plus vite, comme ça cela sort plus vite. Fa misy teny malagasy anankiray, Mais il y a un proverbe malgache, ny eo miala ce qui est là part, ny eo miditra ihany. et ce qui est là revient toujours, Sa tsy mara zany. n'est-ce pas? Hoy Jesosy Kristy tompo amin'izay. Le Seigneur Jésus a dit, Tsy tany amin'ny rano tao anaty lakana izy no niteny, il n'a pas parlé de l'eau qui était dans la barque, fa tany amin'le fototry ny problème mihitsy. mais il a parlé de la source du problème. Ririvotra! Fan, Mangino anao dia mitsara amin'izay. tais-toi et cesse maintenant. Lamina ny andro. Et le calme est revenu. Tsisy rano niditra intsony ny lakana. Il n'y avait plus d'eau dans la Tsy barque. maintsy tany amin'le fototra aloha ny fehezina. Il fallait gérer d'abord la source. Tinio ary androany. Examine alors aujourd'hui. Te hiova ve ny tantaram-piainanao? Est-ce que tu veux que ta vie change? Tianao sitrana amin'izay ve ianao? Est-ce que tu veux être guéri? Tianao lamina amin'izay ny ankonanao? Est-ce que tu veux que ton foyer soit rétabli? Tianao hisosa sy andeha tsara amin'izay ve ny tantaranao ara-bola? Est-ce que tu veux que tes problèmes financiers soient résolus? Tsy maintsy any amin'le fototra natonga an'io problème io aloha ny jerevantsika. Nous devons d'abord examiner la source du problème. Fa rehefa hitanao ny fototra an'io a, Et quand tu verras la source, miongotra hatramin'ny fakana io androany, cela va être déraciné jusqu'au bout. dia hiala daholo le fruit nentiny teo amin'ny fiainanao. Et tout cela va être enlevé de ta vie. Amin'ny anaran'i Jesosy, Au nom de Jésus, hiova ny tantara rehetra androany. ta vie sera transformée aujourd'hui. Manao famenina mafy ianao e. Si t'amènes très fort. Alléluia! Alléluia. Rehefa niteneny Jesosy mafy ny rivotra sy ny ranomasina, Quand Jésus a menacé le vent et la mer, lamina teny eo ny tantaram-piaina. tout s'est calmé à l'instant même. Gaga amin'izay mpianatra. Les disciples étaient étonnés. Efa ahoana ary zany? Mais qu'est-ce qui se passe? Ny rivotra sy ny ranomasina ny baikony. Le vent et la mer lui obéissent Fa tonga dia nanaiky azy ry havana. et tout est résolu, bien-aimé. Raha ohatra zany ka le rano fotsiny teneny Jesosy, Par exemple, si Jésus parlait seulement à l'eau, hoe rano a, par exemple, s'il disait aza oh, mampijaly ny mpianatra ianareo, ne fais pas souffrir les disciples, dia le rivotra rio mbola ampidrano ihany. la tempête fera toujours entrer de l'eau. Ary hoe ny hitako olana amin'ny fiainana kristianina maro. Et c'est ce qui arrive à la vie de plusieurs chrétiens. Roana ny devoly, On chasse le diable, tapahana ny ozina, on brise les malédictions. ohatrany tsy mety miova ny tantarany. On dirait que leur vie ne change toujours pas. Misy olona anankiray zay ndray andro, Il y avait quelqu'un un jour, matetika izy manatona ana foana. souvent il vient vers moi Tena za koa raha mba nanontany tena, et je lui ai demandé, satria ohatra ny teo foana ny teo. on dirait que sa vie ne change pas. Dia zao ny teneniko tamin'i Jesosy, Et j'ai dit à Jésus, fa ahoana Jesosy mahatonga amin'ny fiainany ty olona ty tsy miova? pourquoi la vie de cette personne ne change pas? Aika izy koa efa manontany tena, Ah bon, cette personne se posait aussi la même question, hoe fa maninona amin'ny fiainako tsy tena miova foana? que pourquoi ma vie ne change pas vraiment? Dia zao izay ny teneniny tamiko ndray andro, Et voici ce qu'il m'a dit un jour, pastera, pasteur, sao dia efa leo ana pastera. est-ce que tu en as déjà marre de moi, pasteur? Fa ahoana ao a? Mais pourquoi? Ka olana mitovy foana ny netiko taminao hatramin'izay ozy. Parce que c'est toujours les mêmes problèmes que j'apporte devant toi. Dia zao aloha ny teneniko hoe Jesosy raha tsy leoko za koa ve ho leo. Et voici ce que j'ai dit, Jésus n'en a pas marre, donc moi j'en ai pas marre. Andao mbola ataontsika foana ho a. Mais continuons toujours. Namangy Andriamanitra indray andro. Et Dieu m'a visité un jour. Tsy any hoe délivrance intsony no mamaiky aloha izy. Ce n'est plus la délivrance qui est important. Aza variana mamoaka an'le rano tafiditra anaty lakana intsony ianao izy. Ne sois plus occupé à faire sortir l'eau qui est dans le lac, Fa jereva izy mifototra tsy mampiova ny tantarany. mais regarde la source du problème. Nanontaniako amin'izay izy indray andro. Et je lui ai demandé un jour, Sao dia mbola misy alahelo ao am-ponao a? est-ce qu'il y a encore de la tristesse dans ton cœur? Sao dia mbola misy olona nananao alahelo ka tsy avelanao ny elona? Est-ce que tu as quelque chose contre quelqu'un et tu ne lui as pas pardonné? Zao amin'izay ny teneniny tamiko indray andro. Et voici ce qu'il m'a dit un jour. Le fianakaviany mivady sy ny rafozako pastera.
La famille de mon épouse, pasteur. nalahelo aho tamin'ny nataondreo satria ireo no napotika amin'ny fiainako sy ny tantarany tokantranoko. J'étais vraiment choquée de ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont détruit ma vie et la vie de mon foyer. Zaho ozy tiako ilamina ny tokantranoko J'aimerais que mon foyer soit stable, fa za tsy mety mamela an'le rafozako ny fianakaviam-badiko mihitsy. mais je ne peux pas pardonner la famille de mon épouse. Teo amin'izay no nahitako azy. Et c'est là que j'ai vu. Za variana mivavaka tompo aregle ny tokantrano mba ilamina. J'étais occupée à prier que Dieu résolve le problème de son foyer. Za variana namokomoky miala dia volom-panava tokantrano. J'étais occupée à dire que le diable sorte de son foyer. Ohatra ny any amin'ilay hoe ny ravo fotsiny sy mivoa ny kapaiko. C'est comme si je coupais seulement les branches, les feuilles. Fa le fototra na tonga le izy kay tsy tazako. Mais la racine, je ne l'ai pas vue. Ozy amin'izay nataoko taminy. Et voici ce que je lui ai dit. Tsy afaka hivavaka aonao ntsony aloha raha tsy avelanao ny rafozanao sy ny fianakaviam-badinao. Je ne peux plus prier pour toi si tu ne pardonnes pas à la famille de ton épouse. Satria tao mihitsy ny fototra na tonga ny ankonanao sy ny tokantranao tsy mandeha amin'ny loniny. Parce que c'est la source du problème de ton foyer. Io mahatonga anao fiaino alahelo. C'est pour ça que tu as plein de problèmes. Io mahatonga zavatra ataonao mandamoka sy matekaranana. C'est pour ça que tu ne réussis pas dans tout ce que tu fais. Ary io mahatonga ny tokantranonao tsy mety milamina sy verina anaky ny tokony ho izy hoa. Et c'est pourquoi ton foyer ne peut pas être restauré. Nitomany be amin'izay izy rehefa niteneko an'izany. Et cette personne a beaucoup pleuré quand je lui ai dit cela. Dia zao ny teneniny tamiko. Et voici ce qu'il m'a dit. Pasteur tsy aminao mantsy ny toerana. Pasteur, tu ne sais pas ce que je vis. Ianao tsy amiko ny toerana fa anao le toerana. Ce n'est pas ma place, mais c'est ta place. Kanefa za te ahitanao ahita tantaram-piainana miova. Et pourtant, j'aimerais que ta vie soit transformée. Za te ahita ny tokantranonao sitrana. J'aimerais que ton foyer soit guéri. Za te ahitanao feno fifaliana sy fiadanana. J'aimerais que tu sois rempli de paix et de joie. Za te ahitanao isehoana voninahitr'Andriamanitra. J'aimerais que la gloire de Dieu soit dans ta vie. Ndao avelao ny eloko ny rafozanao. Pardonne les fautes de ceux qui t'ont fait du mal. Avelao ny eloko ireo fianakaviana avy amin'ny vadinao. Pardonne les fautes de la famille de ton épouse. Fa raha vao voavelanao reo, Et dès que tu les pardonnes, ho afaka ianao tu seras délivré dia iova ny tantaranao rehetra. et ta vie va changer. Isaorana anay Andriamanitra, Que Dieu soit remercié, voninahitra ho an'i Jesosy rery any, que la gloire revienne à Jésus. fa tao aorianan'izay Et après cela, niverina ny lamina ny tokantranony. la vie de sa famille était restaurée. Sitrana amin'ny fiainam-panambadiana. Il était guéri. Ny lamina tanteraka amin'ny fiainan'ilay vehivavy. La vie de cette personne était vraiment restaurée. Ary nihoatra lavitra ny teo aloha indray ny tantaram-piainana tao amin'ny tokantranony. Et sa vie était meilleure qu'auparavant. Ry havana tonga tao amin'ny toerana ity. Bien-aimés qui êtes ici, Mpianatra variana ny tantaran'ny olana. les disciples sont occupés à raconter les problèmes. Mpianatra variana ny tantaran'ny loza nanjo azy fotsiny. Les disciples sont occupés à raconter ce qui leur arrive. Fa Jesosy Kristy natakatra izy. Mais Jésus-Christ a compris Fa tsy ny rano ihany le zahana esorina. qu'il ne faut pas seulement enlever les conséquences, Fa le tafidrivotra fotsy ilay fikorontanan'ny rano mihitsiny. mais c'est vraiment la tempête qu'il fallait enlever. Iny no mila tsahatra sy ampanginina tanteraka. Et c'est cela qui allait tout calmer. Ozy ny ten'Andriamanitra amin'ny Marka toko faefatra andininy sivy amby telopolo. La parole de Dieu dit dans Marc chapitre 4 verset 39. Marka toko faefatra andininy sivy amby telopolo. Marc chapitre 4 verset 39. Dia nifoy Jesosy dia niteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsahara ary nitsahatra ny rivotra ka tony tsara ny andro. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Tsy le rano tafiditra tao anaty lakana ny olana Le problème, ce n'était pas l'eau qui entrait dans la barque, fa tsy maintsy le rivotra mihitsy aloha ny atsahatra. mais c'était la tempête qu'il fallait arrêter. No teneny Jesosy mafy ny rivotra mba hangina dia nitsahatra. Jésus a menacé le vent et il Dia s'est calmé. nilamina amin'izay ny andro Et tout s'est calmé. ary tsy nisy rano tafiditra intsony tao anaty samokely. Et il n'y avait plus d'eau dans la barque. Isaorana an'Andriamanitra tafita ny mpianatra. Que Dieu soit remercié, les disciples étaient sauvés. Tsy maty izy. Ils ne sont pas morts. Tsy nisy loza nanjo azy intsony Ils n'étaient plus en danger satria resy tosika ilay fototsy ny olana. parce qu'il a résolu le problème. Noho izany fiangonana izay manatrika ty fitaovavaka ity. C'est pourquoi, chère Église qui assistez à ce culte, Tsy ny rano no ezahana esorina ce n'est pas l'eau que nous essayons d'enlever, fa ny tafiditra mihitsy mila atsahatra.
Mais c'est vraiment la tempête qu'il faut arrêter. izay vao afaka ilamina ny zavatra rehetra C'est là que toute chose peut se calmer. ka hoy amin'ny fanontaniana petrako Et la question que je vous pose, mety mikorotana tsy mety milamina ve ny fiainanao peut-être que tu as des problèmes et des désordres dans ta vie, na mandamoka sy matekarana ny foana ve ny zavatra ataonao où tu t'épuises et tu ne réussis jamais dans tout ce que tu fais. mila jerena sy alana ilay mpamokatra an'io ry havana Il faut examiner et voir ce qui produit le problème. zay vao azo antoka fa ilamina ny fiainana C'est là que ta vie sera stabilisée. mila jerevantsika kaiky hoe aizaka ny mpamokatra an'ilay olana Nous devons voir qui est la source du problème. aiza ny mpamokatra an'ilay aretina Quelle est la source de la maladie? aiza ny mpamokatra an'ilay faharavana Quelle est la source de la destruction? dia rehefa hitatsika izay Et quand nous verrons cela, dia iova ny tantara rehetra notre histoire va changer dia ilamina ny fiainana et tout va se calmer. ka hoy amintsika Et je vous dis, andao ary tsy hovariana hiady amin'ilay vokatra ratsy io fotsiny sika ne soyons plus occupés à combattre les mauvaises conséquences, dia fa hiady amin'ilay mpamokatra azy mais combattons celui qui les produit. tsy ilay vokatra ratsy mitranga amin'ny fiainantsika fotsiny ny divana Ce ne sont pas les mauvaises conséquences, fa le mpamokatra an'ilay izy mihitsy mila divana mais androany c'est vraiment celui qui produit cela qu'on doit combattre. raha ohatra mantsy ilay mpamokatra an'io mbola tsy resinao Parce que si tu ne combats pas celui qui les produit, dia le olana miala les problèmes partiront, fa le mpamokatra an'ilay olana tsy niala mais celui qui produit les problèmes ne part pas. dia mbola hiverina ame olana ho anao indray izy avy eo Et les problèmes reviendront toujours après. fa hoy aminao androany Mais je te dis aujourd'hui, tsy maintsy miova hitantara eo ta vie va changer. ampy izay ny fisetona rehetra Ta vie va changer. ampy izay ny alahelo rehetra Ça suffit les souffrances. ampy izay ny ranomaso rehetra Ça suffit les larmes. ampy izay tsy fombiazana izay Ça suffit les échecs. fa hidina hozy andriamanitra androany Mais Dieu va descendre aujourd'hui. anafaka ny olona amin'izay andriamanitra Dieu va délivrer son peuple. ozy ny tenin'andriamanitra eo amin'ny Josoa toko fafito La parole de Dieu dit dans Josué chapitre 7, rehefa nanafika ny tanàna ny ay zanak'Israely quand ce qui s'est passé dans la vie des Israélites, dia naniraka Josoa mba hojerevany hoe manahoana sy manahoana ny tantara Josué est venu pour voir qu'est-ce qui se passait dans cette histoire. manahoana le tanàna ny ay Qu'est-ce qu'il vivait? fa rehefa nirana ny miaramila telo arivo lahy Et quand il y avait les armées qui sont arrivées anafika ny tanàna ny ay tamin'izany fotoana izany pour combattre ce pays en ce temps-là, satria zao voalazan'ireo olona nandeha nisafo ny tanàna voici ce que ces personnes disaient, hoe vitsy kely ny olona amin'ny tanàna ny ay qu'il y a peu de gens dans ce pays. azo resena vetivety le vahoaka tao Nous pouvons les vaincre facilement. fa rehefa tonga tao anefa ny zanak'Israely ireo miaramila nanafika Mais quand les Israélites sont venus là avec l'armée, tonga nanafika ny tanàna ny ay tokoa izy ireo ils sont venus pour combattre ce pays. fa nisy lehilahy anankiray tao hoe Akana Il y avait un homme appelé Akan. io lehilahy io dia nangalatra izy Cet homme avait volé. nangalatra firavaka Il avait volé des bijoux. nafeniny tao ambany entany zany Il a caché cela dans ses affaires. ireo miaramila niaraka taminy tsy nahita an'izany Et l'armée qui était avec lui n'a pas vu cela. i Josoa mpitarika ny vahoaka tsy nahita an'izany Josué, qui était le dirigeant du peuple, n'a pas vu cela. ary ny vahoaka nge tamin'izany fotoana zany ny firenena nanantena fa hoe mpandresitsika Et le peuple pensait qu'ils allaient vaincre. le ady napetraka tamin'Andriamanitra Le combat a été remis dans les mains de Dieu. dia mifanontaniana napetraka tsy nomban'izy ireo ve zany Andriamanitra Et la question qui se pose, est-ce que Dieu n'était pas avec eux? satria zao voalaza ny baiboly Parce que la Bible dit, valo amby telopolo lahy ny ray maty ils étaient plusieurs hommes. ary ny zanak'Israely dia nitsoaka teo amin'lohan'ny fahavalony Et les Israélites se sont enfuis devant leur ennemi. ary lasa tonga teny atreny Josoa nitaraina izy ireo Et ils étaient vaincus. resitsika ry Josoa Ils étaient vaincus. resy ny firenetsika Le peuple était vaincu. maro tamin'ireo mialamilatsika resy Beaucoup d'armées étaient vaincues. lasa Josoa nyakohaka tamin'Andriamanitra Josué s'est prosterné devant Dieu. lasa Josoa nitomany teo anatrehan'Andriamanitra Josué a pleuré devant Dieu. nitaraina mafy izy Et il a crié devant Dieu. fa maninona izay ny resy Mais pourquoi nous sommes vaincus? maninona ny fahavalonay ny nahery teo alohanay Pourquoi notre ennemi est plus fort que nous? dia zao mivaly ny fanontaniana Et voici la réponse à sa question. Josoa toko fafito andininy roa ambin'ny folo
Josué chapitre 7, verset 12. vakina amin'ny anaran'i jesosy tompo Nous lisons au nom de Jésus. koa tsy majany alohan'ny fahavalony zanak'israely miampoa alohan'ny fahavalony izy satria tonga voaozona tsy ombanareo intsony ah raha tsy ho le vonina tsy eo aminareo lay zava-boaozona. Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux, car ils sont sous une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. tamin'ity tantara ity dia sika tsara mihitsy ny tian'andriamanitra ambara Dans cette histoire, nous comprenons ce que Dieu veut dire. natonga ny zanak'israely resy zany Pourquoi les Israélites étaient vaincus? ary natonga an'izy ireo tsy natsapa amin'ny fomba an'andriamanitra Pourquoi Dieu n'était pas avec eux? tsy hoe tsy nomban'izy ireo andriamanitra Ce n'est pas que Dieu n'était pas vraiment avec eux. tsy hoe tsy niaraka tamin'izy ireo andriamanitra Ce n'est pas que Dieu ne les accompagnait pas, fa nisy zavatra mbola nataony tao mais il y avait quelque chose. nisy zavatra mbola nafeniny tao Il y avait quelque chose qu'ils ont caché. nisy ota mbola niainana tao Il y avait un péché qu'ils ont encore vécu. dia izay no natonga an'le tantara nitranga hoe resy ny israely Et c'est pourquoi les Israélites étaient vaincus. ry ava malalo amin'ny tompo Bien-aimés dans le Seigneur, io fofaraparanako ty afatra ty androany je vais terminer ce message aujourd'hui. anovany tantara ampiainanao an'ny andriamanitra Dieu va changer ta vie. raha fa toy isika io tantarany josua sy ny ekipany io Si nous regardons l'histoire de Josué, rehefa nesorona le zava-boozina quand ils ont enlevé l'objet interdit, rehefa nesorona iakana sy ny ankonany quand ils ont enlevé Akan et toute sa famille, ka nandeha niverina nanafika ny tanàna ny ainy zanak'israely et voici ce qui s'est passé aux Israélites. namoaka an'izy ireo tamin'ny fandresen'andriamanitra Dieu leur a donné la victoire. amin'ny anaran'i jesosy a Au nom de Jésus, tsy ahita hirika iverina amin'ny fiainanao tsony satana androany Satan ne va plus revenir dans ta vie aujourd'hui. ho jerevantsika androany le mpamokatra n'le olana Nous allons voir celui qui produit les problèmes. ho foanantsika ny heriny sy ny fanjakany Nous allons briser toute sa puissance. dia tsy hamokatra ninina eo amin'ny fiainanao tsony satana androany Et Satan ne pourra plus rien faire dans ta vie aujourd'hui. jesosy eny hitondra fiainana be dia be Que Jésus nous donne la victoire. jesosy eny anovany tantara Que Jésus transforme les vies. hitsahatra amin'izay ny tafitra La tempête va s'arrêter. hitsahatra amin'izay ny fahafatesana La mort va s'arrêter. ho resy amin'izay ny fombiazana rehetra Les échecs vont s'arrêter. ka hivavaka isika amin'izao fotoana izao Et nous allons prier maintenant. hoy andriamanitra tamin'ny josoa Dieu a dit à Josué, raha tsy esoronareo le zavatra nangalarina sy le ota mipetraka ao si tu n'enlèves pas le péché qui se trouve là, tsy afaka momba anareo satria io fototry ny faresenareo je ne peux pas être avec vous, car c'est la source de votre échec. ohatran'le rivotra ihany e C'est comme lay rivotra zay natonga ny mpianatra nainga mitondra fahafatesana C'est comme la tempête qui a entraîné la mort. dia ino natsaha jesosy dia lamina ny fiainana C'est la tempête que Jésus a arrêtée et tout s'est calmé. le fahotanany ataony akana sy le zavatra nangalariny Ce qui s'est passé dans la vie d'Akan et ce qu'il a volé, ino nataon'andriamanitra nongotana c'est ça que Dieu a enlevé. dia nandresiny zanak'israely Et les Israélites étaient victorieux. mitovy ny tantara rehetra L'histoire est la même. hivavaka isika amin'izao fotoana izao Nous allons maintenant prier. anafaka anao ny tompo androany Le Seigneur va te ho délivrer. resy ny fahafatesana La mort sera vaincue. ho resy rehefa namampandamoka sy mampatiakaranany Les problèmes seront vaincus. ho ritra amin'izay ny loharanon'aretina Et tu auras beaucoup de... fa andaotsika hibebaka amin'izao fotoana izao ary Mais nous allons maintenant nous repentir. hifona amin'andriamanitra isika Nous allons nous repentir devant Dieu. hibebahantsika amin'andriamanitra mihitsy Nous allons nous repentir devant Dieu ireo karazana mety mbola ota miafina ao anatsika concernant tous les péchés cachés qui étaient en nous. sa hoe ireny no miala tao anatinao le fanamaloto Peut-être que c'était cela qui était en toi fa vezo mitona namana verina ndray satria hita mbola misy sahotana iainantsika et que même si les esprits mauvais sont sortis, ils sont revenus parce Non. qu'il y a encore des péchés. na mbola misy toetra ratsy iainantsika Ou alors nous avons encore des mauvais états d'esprit. dia reny ndray mahatonga anazy miverina Et c'est cela qui est un ancrage pour le diable. fa amin'ny anaran'i jesosy a Mais au nom de Jésus, tsy tafaverina intsony ny fanamaloto les esprits mauvais ne pourront plus revenir. hitsangana isika hisotra an'andriamanitra Nous allons maintenant nous lever et remercier Dieu. beba amin'ny fonao manontolo Repens-toi de tout ton cœur. dinio androany hoe inona mifototra mahatonga le problème tsy miva Examine aujourd'hui quelle est la source des problèmes inona récurrents. mahatonga le arabola tsy mety tena miova Pourquoi il y a toujours des problèmes financiers? maninona tsy tena mety milamina ny asanao Pourquoi est-ce que tu as toujours des ennuis dans ton travail? ary inona ny antony mahatonga le aretina tsy mety tena sitrana
Pourquoi ta maladie n'est jamais guérie? Tinio sao dia mbola misy fahotana miafinao. Réfléchis bien s'il y a encore des péchés cachés Dia ibebao anatrehan'ny tompo zany arinao fifonana tanteraka. et repens-toi devant le Seigneur. Misaotra anao Andriamanitra ny amin'ny teninao. Je te remercie Seigneur pour ta parole. Anova ny tantara-piainan'ny olona maro ianao androany. Tu vas changer beaucoup d'histoires aujourd'hui. Anafaka ny fiangonana izay tonga eto ianao. Tu vas délivrer cette église aujourd'hui. Ireo olona rehetra ny atokantrano any Tous ceux qui sont en ligne, ho vao ny tantara-piainany, change leur vie, ho vao ny tantara amin'ny fahasalamany, change leur santé, ho vao ny tantara amin'ny ara-bolany, change leur vie financière, ho vao hatramin'ny toe-panany Andriamanitra. change aussi leur état d'esprit Seigneur. Amin'izao faraparan'ny taona izao, En cette fin d'année, anova tantaran'ny olona be dia be ianao. tu vas changer la vie de plusieurs personnes. Ho tonga makany amin'ny fahatsarana ny amin'ny fiainanay. Notre vie sera de victoire en victoire. Afaony ny olonao Jesosy a. Au nom de Jésus. Afaony vahoakanao Jesosy a. Délivre ton peuple Jésus. Afaony vahoakanao Jesosy a. Délivre ton peuple Jésus. Sitrany ny olonao. Délivre ton peuple. Ho vao ny tantara-piainany. Transforme leur histoire. Afao izy eo amin'ny olana ara-bola. Délivre-leur de leurs problèmes financiers. Afao ny tantarany tokantrano. Délivre-leur de leurs problèmes familiales. Amin'ny anarany Jesosy. Au nom de Jésus, Midiratsehatra Andriamanitra. que Dieu agisse maintenant. Ianao ny anafaka ny olonao. C'est toi qui délivres ton peuple. Misaotra Jesosy a. Merci Jésus. Fanahy-masonao. Saint-Esprit, Mila anao zahay. nous avons besoin de toi. Fanahy-masonao. Saint-Esprit, Tario zahay amin'izao fotoana. conduis-nous aujourd'hui. Fanahy-masonao. Saint-Esprit, Mamenoanay rehetra ianao. remplis-nous tous aujourd'hui. Asandrato ny tanantsika ny fiangonana. Lève tes mains. Raiso ny herin'ny fanahy masina. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Raiso ny herin'ny fanahy masina. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Raiso ny herin'ny fahavelomana. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Raiso ny herim-pitondra fiainana. Reçois la puissance qui donne la vie. Raiso ny herim-panova ny tantara-piainatsika. Reçois la puissance qui transforme nos vies. Midiny zany amin'izao fotoana. Cela descend maintenant. Zay rehetrarehetra mangetaeta dia andray androany. Que tous ceux qui en soif reçoivent maintenant. Mahita olona be dia be manomboka midina ny fanahy masina ho aminy. Je vois beaucoup de gens, le Saint-Esprit descend. Midina le fanahy ny fahavelomana. L'Esprit de la vie descend. Midina le fanahy ny fahavelomana. L'Esprit de la vie descend. Ilay fanahy nanangana an Jesosy tamin'ny maty. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Dia izany antsony amelona ny tantara-piainatsika. C'est lui aussi qui va transformer notre histoire. Ho antsika fiangonana rehetra. Pour nous tous qui sommes ici, Raiso ny fanahy masina amin'izao fotoana. Raiso. reçois le Saint-Esprit. Raiso ary. Raiso e. Reçois le Saint-Esprit. Raiso e. Reçois. Misy olona eto amin'izao fotoana zao a. Il y a quelqu'un aujourd'hui, Nikatona tanteraka amin'ny fiainanao. il y a un problème dans ta vie. Ohatra ny tsy mety misokatra mihitsy ny tantara-piainanao. On dirait que ta vie ne s'ouvre jamais. Fa zao ny amangin'Andriamanitra. Mais voici que Dieu te visite. Anokatra ny lalana eo amin'izay Andriamanitra. Dieu va ouvrir un chemin. Anokatra ny varavarana eo alohanao Jesosy. Dieu va ouvrir une porte devant toi. Anokatra ny lalana amin'ny tantara-piainanao Jesosy. Dieu va ouvrir un chemin dans ta vie. Raiso zany fanahy masina izany. Raiso. Reçois le Saint-Esprit. Misaotra Andriamanitra. Merci Jésus. Angina isika rehetra. Gardons le silence. Raha sitraka ao, Si tu permets, asandrato ny tananao anankiroa. lève tes deux mains, Ahondre ny lohanao. penche ta tête. Na ianareo ao tokantranao azy. Et vous qui êtes en ligne, Mahatsapa amin'izao fotoana izao. je sens maintenant Hikasika anareo ny herin'Andriamanitra. la puissance de Dieu va vous toucher. Iainao amin'ny finoana. Vis-le par la foi. Zay zavatra rehetra ataon'Andriamanitra ao anao. Tout ce que Dieu va faire dans ta vie. Ho antsika atao amin'ny trano fiangonana. Pour nous qui sommes dans la maison, Hisy fomba magaga tsy takatry ny saina. il y aura quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Hisy hetsika lehibe ao ataon'i Jesosy eto. Dieu va agir d'une façon puissante. Hitsahatra le tafitra. La tempête va s'arrêter. Hitsahatra le tafitra. La tempête va s'arrêter. Hitsahatra ny fahafatesana. La mort va s'arrêter. Hitsahatra ny fandringanana. La destruction va s'arrêter. Amin'ireny tanana mitrandratra ireny. Et Dieu agit. Amin'ireny tanana misandratra ireny. Dieu est en train Dia d'agir. manompo midina mahery vaika ny afo. Le feu descend. Le afo tahaka ny tamin'ny andro Pentekosta. Le feu du temps de... Dia izarazara amin'ny olona rehetra.
Le feu est en train de descendre sur chacun. hitako izany fanahy zany amin'izao fotoana izao Je vois cet esprit maintenant. ilay fanahy nanangana an Jesosy tamin'ny maty L'esprit qui a ressuscité dia Jésus izany koa d'entre les manangana morts. fiainan'olona be dia be androany Cela va ressusciter la Ça. vie de plusieurs. dia manomboka manao veloma ny fahafatesana mika fehmahery ny fahafatesana lasa La mort part. le herim-potoana fahafatesana L'esprit de mort miala amin'ny anaran'i Jesosy part au nom de Jésus. miala amin'ny anaran'i Jesosy Part au nom de Jésus. miala fanahy fahafatesana L'esprit de mort part. le fanahy nanaketsa ny fiainan'ny olona L'esprit qui enchaîne la vie des gens. nanaketsa ny fahasalamana L'esprit qui enchaîne la santé. misy olona eto misy herina famisaviana Il y a quelqu'un qui a été ensorcelé ici. io no nandrava ny arenany Et cela détruit sa richesse. io no nandrava ny tokantranony Cela détruit sa famille. io no nampitotongana ny tantara-piainany sy ny asany Cela détruit sa vie et son misy olona be travail. dia be Il y a beaucoup de gens. fa ho resy ny famisaviana amin'izao fotoana le famisaviana fotoana fahafatesana mampandamoka fiainana mandrava fiainana miala amedara Jesosy L'esprit miala d'ensorcellement part au nom de Jésus. say mandeha nareo androany mandeha le fahafatesana La mort part. miala fanahy fahafatesana L'esprit de mort part. miala amin'ny anaran'i Jesosy any Partez au nom de Jésus. le aretina vokatra ny famisaviana La maladie qui vient de l'ensorcellement, na tamin'ny alalan'inona n'inona nidirana zany quelle que soit l'entrée de cela, miala ao anatin'ny aina rehetra partez maintenant. miala ao anatin'ny vatana rehetra zany Quittez les corps. manomboka miasa mahery vaika amin'ny fanahy masina Le Saint-Esprit agit puissamment dia manomboka manao veloma ny fanahy fahafatesana sy ny heriny et vous dites au revoir aux esprits du mal. hogotako amin'ny anaran'i Jesosy zany e Je déracine cela au nom de Jésus. miaraka mivoaka daholo Partez au nom de Jésus. ho anareo a izay isaky ny misy asa atao dia rava Pour vous, qui chaque fois que vous faites quelque chose, cela est détruit. ho anareo isaky ny misy vola tonga eo an-tanana dia ravarava tsy mahavita ninina Chaque fois que vous avez de l'argent, vous ne pouvez rien faire avec. ho anareo izay tsy mety mahomby amina fianarana Vous n'arrivez jamais à réussir dans vos études. asandratany ny tanany e Levez vos mains. amin'izao fotoana zao a Maintenant, didiko hiala amin'iny tanany iny amin'izay le fanahy fahafatesana zay je commande que l'esprit de mort parte de alefa cette a main. agana 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 allô 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 lasa lasa amedara Jesosy amedara Jesosy Au nom de Jésus. miala Partez. amedara Jesosy Au nom miala de daholo Jésus. agana tsy miolakolana fotsiny fa mandao azy tanteraka Partez. mandao azy tanteraka Partez complètement. amedara Jesosy Au nom de Jésus. amedara Jesosy sotra Jesosy e Merci Jésus. araka ny zavatra namangin'Andriamanitra Comme Dieu m'a visité, hivavaka ho an'ny olona tonga eto ah je vais prier pour ceux qui sont ici. hivavaka ho an'ny olona any atokantrano ah Je vais prier pour ceux qui sont en ligne. na inona n'inona tantara-piainana nampahory anao Quelle que soit l'histoire de ta vie, na nagejanao tao anatin'ny taona maro ce qui t'a enchaîné pendant plusieurs années, na tamin'ny lafy manahoana na manahoana quel que soit le plan de cela, iovy tantara-piainanao io ta vie va changer. anova ny tantara-piainanao Andriamanitra alohan'ny farany taona Dieu va changer ta vie avant la fin d'année. amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo Au nom du Seigneur Jésus-Christ, resy tosika le herim-potoana fahafatesana sy faharavana l'esprit de mort part. resy tosika fanapapaoro sy ny fijaliana L'esprit d'oppression part. mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Au nom de Jésus, miova ny tantaran'ny olona les histoires changent. miova ny tantara-piainana L'histoire de la vie isy change. tantara-piainana vaovao sy mahafinaritra ny eo taon'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny fiangonana Il y aura une nouvelle histoire dans ta vie que isy Dieu va faire. tantara-piainana vaovao sy mahafinaritra be hitsanga Il y aura une nouvelle histoire qui va se passer. amin'ity herinandro vaovao ity Pour cette nouvelle semaine, alohan'ny fiafaran'ity herinandro ity avant la fin de cette semaine, maro amin'izao fiangonana zao isy tantara mahafinaritra be plusieurs personnes isy qui verront tantara une tsy hadino nouvelle vie. mandrakizay Il y aura une vie que isy tu ne tantara pourras vaovao sady jamais. mahafinaritra Il y aura ho une meilleure tanteraka vie. amin'ny anaran'i Jesosy any Cela va se réaliser au nom de Saotra Jésus. Andriamanitra raiko amin'ny anaran'i Jesosy Merci Saotra Seigneur tompoko. Jésus. Alléluia alléluia Alléluia. Amen.
mbola teka mafan'Andriamanitra iantsika rehetra tompoko. Alleluia. Samiara maka ny toerana tompoko. Ny filazana apetraka amintsika dia izao. Aza mirorosaina na misalasala isika tonga eto. Fa efa sitrik'Andriamanitra ny hitondratsika ho amin'ny fahasoavana lehibe amin'ity taona diavintsika ity. Ametraka souvenir tsara ho antsika ny Andriamanitra amin'ity taona 2022 ity. Tsy teny ambaraka fotsiny izany fa teny ho hamarin'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Zay rehetra midaka tany teka mampeo an'Andriamanitra. Jesosy, Jesosy, tianay, mombanay, mandrakizay, sady zany ve? Alleluia. Ny filazana zany dia tahaka izao samy mihaino tsara isika rehetra. Rehefa avy eo misy fidirana 10 dia misy ny fidirana amin'ny 12 sy amin'ny 2. Le amin'ny 12 sy amin'ny 2 zany iny le nany.